zay ny makasika ny vaovao io fa araky ny hitantsika amin'ny sary zao dia manambahiny ny vaovao antsika amin'ity ariva ity zay ty fa i madame Monique avy ao amin'ny sekoly tsy miankina Flambeau tsy adana miarabanao madame Monique. Miarabanao tantely dia miarabanareo rehetra izay manaraka zao fampahalalam-baovao ariva izao. Raky ny hita amin'ny sary zao misy boaty ihany reto, inona ny azonao lazaina mahakasika an'izy reto sy mahakasika ny tondianao eto amin'izao vaovao izao? Misy boaty maromaro eto anoloanatsika, tsy boaty foana izy ireo, misy zavatra ao anatiny dia anisany ao anatiny zavatra ho resadresantsika eto ny tantely. Ny inona ary ny azonao lazainy? Misaotra anao, nandritra ny taona 2014 ity dia nankalaza ny faharoapolo taona ny sekoly Flambeau. Efa misy maromaro mihetsika zany tao anatin'izay, nanomboka tamin'ny tao anatin'izay heritaon'izay fa amin'ity Desambra ity no famaranana an'ilay izay fankalazana ny faharoapolo taona ny sekoly izay, izany hoe asabotsy anankiroa fahatelo ambin'ny folo ny volana Desambra dia ny faharoapolo ny volana Desambra. Ankoatran'izay tsisy fanentanana na ohatr'izany? Misy dia misy ny fanentanana zay moa zany no anisan'ny antondia eto. Misy zany amin'ny fahatelo ambin'ny folo sy faharoapolo ny volana Desambra io misy varitra fampiratiana izay zany mihetsika anamariana le famaranana izay faharoapolo taona izay. Dia amin'izao hoe mafety akatoky ny fety krismasy andraisana taona vaovao zao dia ny chocolat angamba sy ny vatomamy ny tena hoe manamarika an'izay. Dia reto boaty madinika miravadravaka eto anoloanatsika reto no misy an'ireo le chocolat reo. Maro dia maro natao dia izay zany no hanentanana ny tapakasinamana indrindrindrindra ireo mainty milaly tao amin'io sekoly Flambeau satria tao anatin'izay roapolo taona izay betsaka fatao hoe amarivony zany ny ankizy no nandalo tao dia taonina indrindrindrindra ireo mainty milaly ireo sy ny tapakasinamana araka ny lazaiko teo. Inona ny tanjon'ilay fankalazana ity madame Monique? Ny tanjon'ilay fankalazana dia zay vola rehetra voango natao anatin'ny hetsika natao nandritra n'ity taona 2014 ity dia hanampiana ny fampitaovana amin'ny lafiny informatique satria ny sekoly moa tao anatin'izay dia efa nanomboka manaraka ny toetrandro zany dia misy fampianarana izay ampiasanay ny fitaovana informatika dia ny vola voangona hatramin'izay zany dia hividianana izay fitaovana izay.